Fifaliana trany ny mpanaraka ny pejy-jaina eto amin'ny pejy RGL. Iarahanareo aminay mirahalahy zaho Ramanatombotsy Luc. RGL moa zany fanafoezana azy ary Mostanina Rebetselonina. Tsy asa-botsy akory an'io fa andro andavanandro kanefa araky ny efa fiteninay foana eto amin'ity tolona ity, satria tolona zao zavatra atao zao fa tsy fialam-boly dia rehefa misy vaovao mainka sy misy zavatra mila ifanentanana dia miditra manao live spécial zay. Spécial satria hoe miavaka amin'ny andavanandro. Ny andavanandro no ranomarina hoe isaky ny sabotsy. Iny kronika ny mirahalahy efa mahazatra nareo ny manaraka azy de izay zany. Ka eto dia tsy janona ela atsika fa tsy lava ty androany ty fa zay ventin-dresaka no iazakazahana. Lohateny efa nomena atsika hatramin'ny maraina hoe coup d'état institutionnel en cours à Madagascar, zany hoe efa en cours fa tsy hoe eritreretina na aiaina na mety fa efa misoko mangina. Saingy isika moa dia taritina makany Majunga kely mba ho varimbarinan'ny Majunga any, mitovy ohatran'ilay nitranga tany Tuléar, ny sasany manao tsapiky tany Tuléar de nefany maniraka olona any ambadika any manao zavatra anerena olona. Mahalala an'izany tsara le olona responsable an'izany fomba fanaon zareo foana io rehefa misy zavatra ataon zareo dia asiana événement en parallèle mba ahatonga ny attention ny olona tsy ndeha fa izy efa misoko mangina. Ka ny anjarana eto dia ny manaboraka an'izany amintsika mpanaraka ny pejy sy indrindrandrindra ianareo zay manomboka eto moa zany de tsy hoe mpanaraka ny pejy tsony fa izay nareo manaraka ny mouvement fanorenana miabo zay zany zao mila mizatra an'izay amizay tsika dia zay ny antony eo anay aminareo eto androany. Dia zay ny hoe lafa inona ny vaovao Mostanina zarazarao amin'ny namatsika eto amin'ny mpanaraka atsika eto amin'ny fanorenana miabo ty resaka mahafampana amin'ny assemblée nationale kotrokotroan zalao ty. Inona ny tena tetika zareo fa inona ny zavatra ataony amin'ny HCC ao. Tonga de omenanao ny fitenenana. Faly miarabanao Pasteur ary fary miarahaba isika mpanaraka ny fandaharatsika matetika. Alohan'ny teniko moa miarahaba ny namana rahalahy rehetrarehetra silamo zay tratra amin'ny fety androany ary niarahaba koa moa ny kristiana rehetrarehetra zay tratra ny fetiny Pentecote iny vitriny. Tsy hoe tampotampoka moa le vidéo tsika ty androany fa efa nieritreretina atao ihany izy ty talohan'ny zavatra lasa officiel fa nohon'le hoe misy le fetiny Pentecote de tsika moa teny hoe allo tsy hiteny fa ajaina ny mpivavaka rehetrarehetra de androany moa mbola najaina koa ny fivavahana ray nefa miazakazaka ny toe-draharaha zava-misy eo amin'ny firenena de manahirana ihany koa ny tsy hiteny. Efa nangataka 2 andro atsika de lasa nihitatra androany moa ile izy fa tsy maintsy miteny zany tsika ninona ny trangan-javatra misy rehefa mitondra marary amin'ny firenena de voatery tsy maintsy miteny tsika Pasteur. Raha misy moa firesantsika eto matetika hoe nisy coup d'état ve tsy nisy coup d'état ve teo Madagasikara, zay foana ny verimberina. De rehefa aveo intérim ve sa transition ve sa de resabe koa iny teo amin'ny raharaham-pirenena. Androany manamafy ny zavatra tenenitsika le izy ary tiako ho interpellena ihany zany ny filohan'ny institution anankiray zay nanendrikendrika zay nanendrikendrika enao moa Pasteur mialatsiny hoe mandainga zao de rehefa aveo moa tsy mbola nanao coup d'état zany olona demokraty
androany mampametra-panontaniana hoe rehefa niteny isika de hoe ametraka requête any amin'ny HCC hoe requête populaire talohany atsika ametraka an'izany moa de fa nametraka koa i honorable i Antoine zany de ny mahagaga le fe zany jerentsika hoe au moment ny voaka tokony andeha rapitso zany ny fitsarana an'iny requête iny ny amoaka décision an'iny requête iny tokony rapitso zany tampotampoka eo ny assemblée nationale zany analany haut conseiller ny ao anatin'ny HCC de mametraka fanontaniana ihany isika pastera satria nalatsiny ataotsika hoe mametraka fanontaniana fa tsy miaccuse olona satria tamindray mandeha iny moa ianao nametraka fanontaniana fa tsy mety tsy ny précisenao hoe fanontaniana petrako izy ty de lasa nataon'olona nanao accusation ianao pastera androany mametraka fanontaniana ihany izahay hoe amin'ny mahademokraty an'le filohan'ny androm-panjakana ny ametrahantsika fanontaniana inona ny lalàna mametraka ny hoe rehefa misy au moment ny misy contentieux any amin'ny HCC hosoloana ny membre ny HCC tampotampoka eo tsy midika ve zany manamafy ilay hoe aiaitsika amin'ny zavatra tsy tokony andehanany misy olona manko monsieur hoe super président izy ao Madagasikara diry jabahany asan'ny exécutif de jabahany asan'ny pouvoir judiciaire de androany tampotampoka eo hosoloana ny haut conseiller ao amin'ny HCC nefa rapitso io ihany tokony amoanany didy mikasika an'le hoe requête mitodika amin'ny vahoaka malagasy hoe io ve ny zavatra ny olona ho atokisanareo hitondra fanovana nefa izany manipulation izany no noentsika nanenjehana ny fitondrana teo aloha raha nanodikodina ny voka-pifidianana ny valim-pifidianana ny teo aloha de androany io HCC izay nanome an'zareo fahefana tsy ny vahoaka nanome andreo fahefana oka zava tsika moa mbola tsy hiditra any amin'ny détail hoe tena nisy tolom-bahoaka marina ve satria raha jerena ny tantara tsy tolom-bahoaka tolona ny affaire sociale nanomboan'le zavatra de lasa fanonganam-panjakana io HCC io ihany natokisana ny hoe nanomen'ireo fahefana androany aiaiana le HCC satria efa betsaka loatra ny olona mitaraina tonga tena isorana ihany moa ny HCC raha nandray andreny requête reny satria mety maheno ihany zareo hoe tonga ihany mifanahy masina any am'zareo ny aiaim-bahoaka ny olana ny vahoaka malagasy de io ny atahorany sasany de mety tsy ho voafentsony zany ny membre rehetrarehetra ao anatiny io HCC io de zay aiaiana zany mila esorina haingana sao de mamoaka zavatra tsy tokony avoaka amin'ny atiavan'ny zalàna azy zay aiaia tsy havanana faharoa manaraka an'izany mipointsiko tsindrina satria naverimberiny filohan'ny izy moa tenena anazy hoe refondation du PRRM ozy HCC ozy tsy afaka ongana tsy afaka ongana izahay ary tsy afaka ongana koa ny assemblée nationale inona zany ny pouvoir ny assemblée nationale anongana ny membre HCC izay nametraka ianareo eo amin'ny fitondrana
izay nanamafy ny fitondrana eo ampelatananareo. Midika ve zany efa manomboka ny tsy mifankatoky sa hoe misy ray tao ambony tao a izay tompony fahefana tao anatin'le HCC izay nahazo vola honohono hentsika iny pastera, mbola tsy navoaka antsika satria tsy misy preuve concret mo hitatsika, nefa tsy nizara tamin'ny namana. Za manko ny resabe nandeha de tao nisy disadisa hoe esorina tsy esorina, saiky esorina ihany ny filohan'ny HCC tam'izany. De raha tsy nisy mo fandefasana miaramila aingana avy tany avoloha mety niongana ny président HCC tam'izany fotoana. De androany io fa manomboka miayay izy samby izy eo de manao ny tsy fanao ny Assemblée nationale izay efa tokony noravana hatram'izay. Eo tsika ny ametraka fanontaniana hoe ireo ve olona ny eritreretintsika hitondra fanovana ao amin'ny firenena, de ireo ve androany ve masamy teny ve ianareo mpanao politika rehetrarehetra hoe ihiditra hanomana fifidianana madio mangarahara accepteny olona rehetrarehetra ny valim-pifidianana ivoaka eo. Io no natonga anay hoe ny tena androany hoe tena efa tsy fitsonjovana amin'ny vahoaka sy ny firenena malagasy tsony ny zavatra katsahana roa atao. Tsy tenenina ny fanenjehana isan-karazana, ny menasy mahazo an'ireo mpitsara reo hatrany amin'ny ankohonana, ny viady aman-janaka mahazo menasy, tsy masamy teny. Hitatsika moa iny pastera na requête nataotsika hoe sarintsariny requête populaire ho apetraka amina HCC. Avocat anankiroa ny contactentsika tsisy nasa andeha ametraka an'le requête. Fa maninona ary? Fa ngatsy zo manana avocat? Maninona ny avocat mpitsara matahotra? Ny miaramila moa tsy tenenina tsony, be de be ny officier matahotra, voara-maso, tena mampatahotra, mampangovotra ny zavatra misy. Ino moa ny sarintsariny novelasy atao hoe mody mandeha mihinana masikity mandeha am'izao. Io no tiako tsindriana kely amin'ony hoe fetitsika silamo androany gaga ty fombatsika silamo tena hatramy 91 indrindra tsika tana Diego, toetratsika tsy manjary izay misy olelaka ampidirana ny fivavahana ny politika. Tamy 91 no nilatsaka Andriamatora Ratsirahonana de mody noentina tao amin'ny moské. De ny nanaraka niny daholo taty aoriana isaky ny manao zavatra de atao fitaovana zany silamo zany. Androany zavatra fety lehibe ho an'ny silamo de misy minisitra hoentina, tsy hay tsony iny na vita hotoba na tsy vita hotoba, de hoentina nivavaka nykosoaly moa izy fitenitsika zay de iny nalaina sary atao style. Tena fomba fanaovana an'le fivavahana hita mitsy hoe am'le tsy fifanajana zany eo amin'ny silamo. Mialatsiny koa tenan'ity pastera hitako sary koa tamin'ny herinandro.
Nga PRRM ohatrany tsy haiko na voantso moa izy iny tery ambonin'ny altara asa nanao discours izy iny de miaraka amy garde du corps de mitsarotava de miaraka amy Kalaknikov nefa mpiandry le rangahy mpiandry za moa tsy mahafantatra firy tsy mahay zavatra betsaka amin'ny fivavahana pastera fa ankiniko aminao hoe raha ny fahazahoako kely an'izany a zany altara zany a zavapady zavatra manana maizy azy zavatra hoe fihavanana no entinary ambony altara fifankatiavana nefa basy no entinao ary ambony ary nefa ianao milaza fa mpiandry inona moa ny antony tenenako zavatra roa zany amy resaka fivavahana na le fivavahana ary ataonareo tsinitsininy zava-masina ataonareo tsinitsininy vao maika le firenena izay efa hitany zavatra ataonareo de androany isika hiditra amy krizy lalina indray rehefa sahanareo mikitikitika ny HCC nefa ny HCC tsy nandrava ianareo a izay nanomenareo fahefana dikan'izany ane efa tsisy arofanina ntsony eo Madagasikara tsisy arofanina ntsony eo Madagasikara tsisy zavatra atahorana ntsony zany e tena nomena ampelantanan'olona le fahefana izay olona tsy matahotody tsy matahotra mifankaratsy tsy matahotra ninina tsy matahotra nizaniza ntsony zay le nampiteny anay hoe ho pira noho ny le teo aloha reto olona reto tsy fankahalana anareo zany re olona e tsy fankahalana anareo velively zany fa ny zavatra ataonareo ny mampatahotra anay mampahonena ohatrany hoe tena pouvoir sans limite tsony zany ianareo tena manana pouvoir sans limite tsisy arofanina le firenena ny mpitsara ny miaramila rehetrarehetra matahotra ianareo mitondra satria maninona matahotra ho vonoina zay tsy maka vola moa fa tsy maintsy zany ve le fanovana ny andriandraitsika eny be de be nareo androany mbola mitehaka satria zay manodidina an'le fitondrana sy mahita hirika mahita hoanina kely ao am'le fitondrana eny mitehaka daholo atao amy Facebook miaraka am'le compte fake rehetrarehetra fa tena hoe le vahoaka mitrongy vahoomana any ny manahirana raha pitso afaka pitso andeha amy fifidianana anamafy io fitondrany io zareo amin'ny alalan'ny fifidianana rehefa aveo a anao tsy fanao rehetrarehetra mitoy zao gaboraraka zao de fanontaniana mipetraka iza ny ijoro iza ny hiaro ny vahoaka malagasy zay zao a ny tena natonga anay hoe andao pastera hiteny ihany a androany satria le rapitso le zavatra fantatray a tanova ninina ny fitenenanay androany fa hadidy masina ho anay no miteny mba ho tonga saina ihany ianareo député sasantsasany zay mbola manana etika ho an'ny lohany mino fa ijoro anareo amin'ny hevitra anareo eny e na dia fa be de be ary manao polo maintsomaintso tsy manino zany fa tadidio betsaka ny teo alohanareo atao amin'ny toeranareo io a zay tsy nanao ny tsy mety tamy firenena aiza ry zareo am'izao sao de aiay tiako sao de rapitso afaka pitso miongan'io fa tena tsanaovana indra fo itsony
reto mpamamadika palitao reto. Tena tsy tokony asiana indra fotsony, ary ny malagasy tokony manisy indra fo an'izany satria no avitsika, no avin'ny firenetsika, no avin'ny taranakatsika. Zay ny olana eto. Tsy za, tsy pasteur, fa no avintsika, no avin'ny taranakatsika rehetrarehetra efa simba io, mahay simba. Itsika tokony hanomboka hanorona, hanavitra. De nefa zao tsika asiana resaka foana hoe le fitondrana teo aloha nanimba an'io, le fitondrana teo aloha nanao an'izao. Eny efa fantatrika natoytsika nanongana an'le fitondrana teo aloha, efa fantatsika daholo ny tsy nety nataony. Rehefa tonga eo ve tsika tsy andeha anarina le tsy mety ve nataotsika, sa andeha anapotika vao maika anatrotraka ilay firenena. Faraparanako ny ahako pasteur satria misy mampiahiahy ihany kosa ny zava-misy koa, satria misy ngarainy monsieur hoe super président tena mitodika amin'ny PRRM amty na ianao complice, na ianao misy amely, tsy fantatro, ianao mahafantatra anazy PRRM. Tsy tonga ho azy ny discours ny sasany hoe tandremo anareo am'le karana, tsy mila mankala karana zao. Tampotampoka eo misy ihany miomana hilatsaka quelque part. Ho aniza zany ty zavatra ty? Tena mino ve anao PRRM fa ho anao anaovana ny zavatra ty? Tena ho anao 100% ve le izy? PRRM ihany moa ny resaka atsika eto fa tena miala tsiny, tsy hoe ianao rery colonel Mikael, saika diniko le izy. Kay tsy PRRM le rehefa miresaka PRRM, kay dimilay le izy pasteur. Adinitsika foana fa manana filoha dimy atsika am'izao. Izay payena ny volam-bahoaka. Raha manendrikendriky, tsy hoe manendriky anao zay colonel Mikael zay PRRM, fa aminareo dimilay mitodiky. Satria ianao PRRM, ianao colonel Mikael, ianao ny ataony zalasorina izy rehetrarehetra. Fa mino samy manao ny ataony io, samy manao ny décision-any. Satria ny perquisition makery, ndraindray ianao PRRM Mikael ary tsy mahafantatra an'le izy, nefa ianareo midimilay ao ihany mahafantatra an'le perquisition. Rehefa mitotona ny zavatra maimbo, any amin'ny PRRM, any amin'ny filoha, any amin'le mpitondra. Eo koa manœuvre avy any amin'ny Assemblée nationale. De rehefa mitotona eto amin'izy, ianao PRRM maloto. Le androany tena mametraka fanontaniana aminao PRRM hoe tena misy ingratitude ve? Raha ohatra ka ho avelanao izany fa nitsakitsahana zany HCC zany, izay nanomenao fahefana, enao ihany ny teny hoe tsy aza ongana hoy HCC, sa hoe lay filohan'ny HCC ihany azo ny maha HCC anazy de protégeny satria iny miaro, iny fampinana tombotsoa masaka sy ny manta. Fa ny akotro zany zany mpanatanteraka. Any ny resaka, inona ny tianareo atongavana? Alohan'ny farany ozy tiako ny ray, ary
manahirana. Rehefa nandeha moa ny Tsapiky tany Tuléary misy namana kolonela nalaza be teto zay niaiainareo anao coup d'état sy te hamono anareo natao daholo moa zay nandoto anazy fa ny magaga todika miaramila rehetrarehetra haiza re resaka fraternité solidarité entre frères tandroka ny vozony rehefa ny namanareo misy mercenaire vahiny mitorture izy any Aponja. Aiza ny solidarité anareo? Tena efa tsy misy maizy azy ve i Madagasikara? Tsy mananambo mpotsony ve isika? Tsy aleo ve isika samy malagasy manao règlement des comptes-tsika? Toy izay hoentina ny vahiny ny torture ny malagasy. Zany tena mbola haute trahison. Todika ihany amin'ny HCC raha zay ianareo alohan'ny tongany azy dia ataovy tongany ianareo. Efa henonareo daholo ny tarainan'olona. Rehefa anao tsy ara-dalàna izy ianareo mbola ny ara-dalàna. Ianareo ihany mahafantatra teto zay nametraka fanontaniana 3 herinandro zay sa 2 herinandro lasa hoe aiza ho aiza ny légitimité sy ny légalité zao fitondrana zao. Fantatra va tsy misy fa ianareo tao amin'ny HCC nanome décision politique nametraka an'io hoe PRRM zany. Ianareo ny tompon'antoka amin'izao rehetrarehetra zao. Inona moa ny andrasanareo tsy mandray fepetra? Enja fepetra enjana sa andrasanareo hoe soloina daholo ianareo? Zay vao hoe samby alanenina izy ty. Zay ny ahako pasteur somary lavalava kely sady nentim-po ialana tsiny satria le fahatezerana moa io ihany fa le miafiarovana ny tsirarany sy ny fanambakana ny malagasy mihitsy ny mankarary fo. Nefa tsisa mijoro na ny mpanao politika miandro toerana daholo, miandro nomination. Ny mpiasam-panjakana moa sy ny miaramila sy ny mpitsara moa fa matahotra. Efa ireo kosa nazava ny tena amintsika hoe tsy hainareo ny ao ambadika nay ato ny fianakavinay mangovotra isan'andro. Iny zavatra tsisy dikany mety hoe resaka mananiany any amin'ny WhatsApp de efa preuve fa atteinte à la sûreté de l'État na coup d'état. E tsy mahazo mananiany amin'ny WhatsApp tsony zany ny olona fa iny lasa preuve concret amin'ny coup d'état. Fitaovana ny fitsarana amin'izao gouvernemanta zao. Ninona teneninareo hoe mandeha amin'ny famarinana bulldozer miada amin'ny tsirary tsisy zavatra tsirariny zany iadivana zany ao. Maimbo daholo ny ao. Na ny vola miresaka na ny basy miresaka. Zay ny zava-misy ao Madagasikara. Zay ny ahako pasteur fa sao de lava loatra ny antsika androany. Ok, merci Mostany. Averina kely amintsika mpanaraka ny pejy ny anton'ity live androany ity dia ilay lohateny hoe coup d'état institutionnel.
inona le coup d'état institutionnel dia zao hoe misy zany fikasany amin'ny assemblée nationale kidy assemblée nationale fantatrareo fa ny panina zany no zany ananatsiny amin'ny assemblée nationale fa lasa hoe assemblée nationale no voatonona fa ny tena investigateur dia ny panina zany izay anolona tapitapikeo miazakazaka olona anankiroa ao amin'ny HCC. De jereo tsara le incohérence hoe io fatsananana fitokisana tsony ve zany ny HCC ka solona ireo olona ao anatiny zay ny reconnaître an'ity régime ity. Aronareo tsara le genèse ndre tantara. Sinon matoa zany ny HCC ny reconnaître tampotampoka teo ny légitimité an'izao fitondrana zao ny sinina zany tao ianareo no mandinika matoa solona dia tsy azo antoka na mpanohitra na olony Laurence zay moa zany le logika. D'accord, arao tsara le izy hoe satria io no nampandany any Andry Rajoelina sy ny forongony tamin'ny fifidianana teo aloha. Raha ny logika zany tamin'ny voalohany dia ny hoe raha vao io HCC io fa HCC tsy manjary atsika rehetra samy miady an'izany daholo hoe raha vao daholo ny institution rehetrarehetra. Tapitapika nefa ny rétrogrady monsieur Michael Randrianirina dia hoe hanao fanambarana ny HCC zay noravako omaly mamerina kely amatsy mba ho azonareo le hoe inona le ketrika ao ambadiky lay coup d'état institutionnel am'izao fotoana zao. Zavatra noravahanao ve no mireconnaître anao officiel. Raha ny tokony izy zany tamin'ny fotoana iny tsy tokony mipotra teny tsony ny HCC hanambara hoe manomboka androany dia izy dimy lahy no filohan'ny androm-panjakana. Fa maninona ny tonga teny any izy dimy nanona ny tonga teny any ny HCC nefa noravana la veille na quelques jours avant. Za zao raha ohatra ka roahana amin'ny toerako hoe ianao zany tsy responsable ty birao ty tsony voaroky ianao ok amboniko ny entako de lasa za efa lasa manao vakansy ary amoron-dranomasina ary dia za ndray avy ny atsonareo avy any minome ny chef de service ao ambany fiadidiany ilay birao zay tsy ananako fahefana. Logika ave zany ozanareo dikan'izay matombola nanana lalana hiteny reto HCC zay noroany anareo reto misy zavatra natao tamin'ireo HCC reo zany tsy fantatro hoe inona le zavatra natao azy. Ianareo samy inona daholo reny mety zavatra mety ahatonga n'ilay HCC zay noroana ho afaka ny teny indray. Vous êtes intelligent, il y a deux options anareo no mahalala hoe izy amin'ireo option reo samy mety possible izy roa fa tsy any ny resaka fa velako any. Vitany ny ilanareo azy dia ny filanareo ohatran'ny CRPR izy nanomboka teo dia nisy an'le anaky telo nesorona ny azakazahana ohatran'ny tsy naikely dia hoe ka zay natsona fotsiny eto mba hitondra anareo makany amin'ny anina dia maramila no nentina mody hoe sécurisena ny zareo telo dia nanao démenti izy telo hoe non tsy araky ny sitraponay ozy izy nanesorana anay fa misy pression avy eo dia nisy démenti latsakilanao anjaza le firenena zany hoe lainga no hitondrana ny Madagasikara lainga tsako ny teny an'izany nefa lazay le rangary hoe mpandainga izany mandainga amitsika izany mamerivery ny vahoaka malagasy dia hoe sécurité nareo dia mody mba sina miaramila miaraka aminareo. Arao le tale genèse aza mora manadintsika voaka malagasy ary ny rôle anesy mositany dia ampatsiara anareo zavatra voatsely avy eo am'izay nandeha izakazana tapaka koa le seni nametra ampialana daholo ny seni rehetrarehetra afa-tsy nga Thierry raha tsy diso izay fantatrareo tsara fa izy io Thierry io sy ny tantarany sy ny zava-bitany teo amin'ny aseni tsy la zavatra be dia be tsika samy olo 15 $, il suffit de chercher sur Google
et Facebook dia ananareo mivaly teny comme par hasard ny anankiray ihany tsy ny démissionna ary ny anankiray tsy ny démissionna ilay notendrena fa reo ambin'ireo miala tapoka mba fantatrareo moa ny avantage n'ireo olona mpiasa ny CENI reo sy mpiasan'ny ACC reo sos de tapotapoka ave zareo de tena ohatra tsy tiana tsony ndray le avantage fa ihany zay attendez fa inona zany nampiala an'ireo koa anjaranareo mamina vina option roa soit la méthode douce soit la méthode hard à vous de interpréter les choses toizatsika ny tantara niazakazahana am'izay de misy problème atrary amin'ny ordre olafitra fanaovan-gazety natao daholo ny mikimaky rehetrarehetra hoe tiany solotena zao mba hoe vaovao zao ny CENI ahitanareo makaizy ty revy ty mialatsiny am'le fomba fiteny niazakazahana zao tsika zao a dernière pièce am'le puzzle ny assemblée nationale hanova anakiroa amin'ny ACC la boucle est bouclée zao mbaza de eo zany mampieritreritra hoe tsy mahazo manongana ny ACC fa ny assemblée nationale ava afaka manova izay araky ny teny mostarina teo hoe fa maninona alavay an'le hoe tokony amoaka didy mpitsaranany am'le requête novana hitanareo logika ave zany alohany amoahana an'le didy mpitsarana an'le requête novana on change ny olona zay hamoaka didy lavay raha bataorina izy de mety mba ho zay hoe nareo kosa ratsy nareo kosa mila vaniny fa possible ave hoe za zao président tribunal juge eto am'ty lapampitsarana ity de misy affaire mamay be de za nanao ny enquête za nanao ny rehetrarehetra raha pio tsy voaka ny didy mpitsarana hoe meloka sa tsy meloka le olona io dia tonga am'izay le izy raha pio tsona moka didy mpitsarana androany affecté azonareo ve izy hoe mivoaka ny note de service hoe affecté anao monsieur le juge fa olo-kafa no hamoaka ny didy mpitsarana rapitso izay tsisy fatany ze bisy ban'io procès sy affaire io tonga de kopinareo zany misy zavatra tsy milaminy zany tsy mila mianatra droit akory zany tsy mila mianatra politika zany fa c'est clair comme l'eau de roche dikan'izay aminay de misy ingérence ny pouvoir législatif amin'ny pouvoir judiciaire constitutionnel izay lay coup d'état tenenina eto ingérence ny pouvoir législatif aty amin'ny pouvoir judiciaire na constitutionnel de tsy mataitra atsika zany fa ozonareo hoe ka izy no eo tena manota fady zany raha mbola fanjakana lazainareo fa tandalana Madagasikara izay le zava-misy am'izao so oentinareo ndray fangamo tsy azo soloana oui fa tsy amin'ny fotoana zay tiavanareo azy tsy amin'ny fotoana zay tiavantsika azy fa misy lalàna amin'ny fitey azy io zay ny ray ny an zany dia manasa ansaiko de ty hoe misy teninga Ousmane Sonko tamin'ny affairany Sonko mbola idirako misy zavatra ifandraisany am'tio masy hoe ne confondez pas la force du nombre avec la légitimité du droit aux izy Sonko teo amin'ny assemblée nationale sénégalaise eto amitsika zany de rapport de force no lasa droit averiko ny rapport de force ny droit hoe za be ozatsy izaho ny tompony fitondrana izaho no manana ny russe izaho no manana ny basy izaho no manana ny vola donc c'est moi la loi mampatsiaro any Jean-Luc Mélenchon hoe je suis la République ozy izy Jean-Luc Mélenchon manolona ny procureur de la République soufa les procureurs de la République am'teny non vous n'avez aucun droit sur moi ozy izy les procureurs zany lehilahy zany tsy bevava be anao Jean-Luc Mélenchon hoe je suis parlementaire et alors parlementaire anao fa za procureur de la République
fahefana roa samihafa zany fa tsy hoe ianao rehefa parlementaire de tu as le droit sur le procureur de la république fa any amitsika ny parlementaire afaka manindry ny fitsarana ny agent de l'état amy justice io vao nyteneny mostanina teo nampanao requête anareo populaire zay misy antony iny c'était une sorte mialatsiny amitsika mpanaraka ny pejy sy fanorana miabo piège nataonay iny mba hitsapahanay hoe aiza l'état de droit Madagascar requête populaire nahazo sony be de be tsika ary isorana anareo mpanamaly nareo de nanao fanampy zahay hoentino ahitantsika ny misy mbola misy fanjakana aveo Madagascar fanjakana dans le sens digne de ce nom de araky ny fomba fanao dia tsy maintsy naka avocat zahay hanatitra les requêtes populaires eny amin'ny ACC tsy nisy na iray mifona aminareo ordre des avocats nanaiky hanatitra ny requête nay satria ils ont peur de qui? À vous de répondre. Iza natahoran'ny avocat zany hoe ny justice zany matahotra pouvoir iny soit exécutif soit pouvoir législatif dikan'izay zany tsy misy séparation de pouvoir à Madagascar fa sous tutelle ny justice eo anolohan'ny exécutif sy ny législatif donc tsy ara-dalàna zany avoy am'izay le hoe aiza le légitimité de droit nareo savez nareo no manana nombre c'est une force de vous avez le droit dans vos mains c'est plus une république bananière zay zany le izy azonareo ngamba le logique ambadiky izy izay nanaovanay le requête ho prouvenay aminareo vahoaka malagasy fa misy mizana ny tanilailao ary ny fahefampitsarana de eo ambanin'ny fahefany exécutif sy ny législatif araky ny teneny mostana teo hoe super président de iza ny mpavandy amitsika iza ny mpavandy donc je me pose la question zaho raha manatombotso Jean-Luc hoe fa iza loatra io panin'io no afaka miimposer ny loi médiane sy ny persiane izy ka na ny PRRM aza mitazapotsiny ny aniny anao monsieur le colonel la teo anatria ny ACC zay narodanao aveo nefa ny nataonao réanimation de velona atao amin'ny salle de réanimation hoe hiaro ny soi-disant lalam-panorenana ao anatin'ny lalam-panorenana ngamba ny raha tsy diso misy ny séparation de pouvoir nefa raha fa fijerinay azy ianao tsy mahateny tsy mahajoro miaro an'izay séparation de pouvoir zay fa misy olona manana ny atao hoe omnipotence au Madagascar de eo indrindra mampalasa sainana fa maninona no manana ny fahefana extrême io olona io andao hoe toizatsika lay raisonnement raha matadidy anareo tamy dian'ny délégation ny fanjakana tany à Paris za moa tsy any Paris dia nisy fotoana nametraka fantanina tamy resaka famatsina solika zany hoe resaka programme gouvernemental calendrier agenda gouvernemental c'est le président de l'Assemblée nationale no mamoaka ny résolution hoe efa amin'ny vahoatra ao de fa isy ho tapitra ny fiarahana amin'ny patsinjara ny solika ohatrao ohatran'izy zay ny ministre ny ino moa ty ministre ny énergie sy ministre ny solika wow super doué kosa izy polyvalent be le dala ve ny président de l'Assemblée nationale no mamaly ny question ny exécutif avec agenda précise de atao ina zany le ministre etra milanaizy haingokaingony fotsiny c'est pas fini nandeha ny resaky hoe ahoany reto miaramila russe reto iza ny tokony amaly an'izany ny filohan'ny tafika iza no filohan'ny tafika am'izao en l'équivalence de tokony filohan'ny PRRM satria izy no fahefana misolo ny filohan'ny pirenena de sy filoha pirenena ary izy amin'ny hoe lehibe ny tafika azafady iza ny namaly président de l'Assemblée nationale wow aiky ngareny koa zany ministre ny défense araonareo tsara izy
Tany tsara zao misy français be deabe eto miaramila français. Wow, izy koa zany service de renseignement général. Ny chef d'état-major tsy nahita teny, ministre de défense tsy nahita teny, ny PRRM tsy nahita teny, ny foloan'ny assemblée nationale no namaly. Roa zay. Ny amin'ny resaka THCC ty ndray de io nyteneniny Mostana teo nanazavainy teo le izy. De nia zany malasa saina de ty hoe iza marina no inona marina no mahatonga azy manana an'io omnipotention. C'est pas une question anodine. Savez, alors tsy manina raha tenenareo manao théorie de complot fa jondos. Savez efa zay mihitsy le izy hatramin'ny voalohany fa PRRM atao eo fotsiny aloha. Tsotatra. De tonga amizay ve le fotoana hoe ça amizay le tsy un peu à la on veut faire un peu à la Ousmane Sonko à l'inverse. Satria araky ny feo mandeha zany Ousmane Sonko am'izao fotoana zao tao anatin'ny quelques heures fotsiny tonga de démissionnaire ny premier ministre de aveo lasa de verna député de aveo lasa voafidy panina de nasena nametra-pialana ny panina grave be le izy à l'africaine dia efa mandeha ny resaka repotsika hita d'ici quelques mois mety hametra-pialana mety hametra-pialana ny président ny Sénégal de ozy ny olona hoe cinéma ono mbola samy hititsika aloha cinéma ono io mody miady izy rola de am'izay fotoana zay zany satria azadino fa Ousmane Sonko ny tompon'ny Pastef fa tsy Bassirou Diomaye dia le zalara jirenareo tena ola docile be miezaka ihany izy mampiseho fa hitanao mihitsy hoe il vit sous l'ombre d'Ousmane Sonko. De manaraka an'iny hatramaly de ohatra misy zavatra mandindindona anazy zany hoe savez zay koa le izy rehefa tena zoina satria raha za zao ny patron ka manao adalana ny olo ambany firesako tonga de daroko ela na tonga de sajiko ela fa matoa za tsy samy daroko anao ary tsy misamy manasazy anao ao raha. Qui est le boss et qui est le serviteur eto am'ty régime mafanavozana ty. Fa zadino fa misy ny atao hoe leader informel ary misy leader formel. Ny leader formel de le olona tendrena fa ao ambadiky ny tena tompony fahefana. Tsy fantatro lasa mandeha be mihitsy ny saiko sy ny eritreritro hatramin'ny sin'ny affaire Sonko iny de zao ohatra ny hafahafa. De nanao fananina mihitsy oui je l'admets misy fomba fiteny française hoe il faut prêcher le faux pour savoir le vrai de niraparapa daholo anareo comité de soutien hoe pasteur anaty loha tadiavinao isaraka ve izy rola de ono matsan'le olona hoe misy ane ny olona efa misaraka ao am'le tokantrano fa mbola miandro ny divorce isan'andrasany efa tsy mifampiresaka izy ao trano ao efa manao chambre à part ny ray efa mahandro sakafo ary amin'ny ilany ny ray efa mihinana ary amin'ny ilany mandeha ny daroka any an-trano de rehefa mivoaka ny trano de mody mifampitsikitsiky hoe famille exemplaire fanao ny olo zany de zany la zay nareo fa mampisaraka nefa le olona efa hatramin'ny voalohany misy fay à l'interne et ça se voit même tamin'ny fanendrenany ministre tao amin'ny lampa-panjakana fa nandeha daholo ny teny ratsy tamin'ny fanendrenany ministre hoe quota ho zany hoe gouvernement de cohabitation hoa io fa tsy gouvernement d'unité nationale. Et à un moment donné, le gouvernement de cohabitation tsy maintsy fissuré satria mivoaka am'izay ny tompon'ny fahefana sy tompon'ny teny. De medaontsika zay tsy ny commentaire misy an'iny resaka hoe karana sino japonais fa io azy ao abeny ao pon'ny olona mivoaka ao ambavany de ozy nareo dérapage ve reny teny reny non tsy dérapage reny ça veut tout dire lapsus révélateur savez tonga am'izay le fotoana mila préparer dans le terrain. Bien, qui dit préparer le terrain,
zay de ny malasa saina de hoe isika ve mitodika amin'ny CENI mitodika amin'ny PRRM. Est-ce que vous préparez une élection ou est-ce que vous préparez une sélection? Averiko ndray. Move ianareo CENI sy ny refondation manomana élection ataoko amin'ny teny français satria misy jeu de mots izy. Sa ianareo manomana sélection. Hainareo mahasamihafa ny sélection. Mitovy amin'ireny mpanao sélectionneur na foot reny hoe bon, allo zany mifidy ny équipe anao baolina, ihany nataoko remplaçant, mody miditra aloha ihany fa le tena favori ary amin'ny farany eo amin'ny 10 dernière minute ampidirina amizay le enjana de efa reraka daholo ny adversaire de mitsofoka amizay le tena tompo-toerana fa miala amizay lay nasaina namizaka le olona fotsiny. Zany natao hoe sélection. Sélectionneur ave zany nareo ao amin'ny CENI sy ny PRRM fa tsy manomana élection. Zany hoe efa voafidy mialoha zany ny zavatra rehetrarehetra dia sous forme sisany élection. Za zany miantso ny Gen Z sy ny tanora hoe aza matory rakizy fa ato amizay ny atao haute politique. Azalany andro eny Ambojatovo eny nareo, azalany andro amina resaka hoe zao hoe concept efa niteny taminareo zahay hoe efa misoko manginy ty zavatra ty, io fa mipotra manomboka mipotra ny sous-marin. Sous-marin tsy afaka iletika anaty ranomasina mandrakizay fa à un moment donné tsy maintsy mipotra. De rehefa mipotra eo izy de mety ho gaga amizay nareo aitsika na ny andro fotsiny nandany herim-po sy mondro kely tato amin'ny trakoto, ay ny tena tompon'ny sehatra sy ny micro ato amin'ny rabe. De nareo efa lany pile daholo le Gen Z sy le mpanotra ato amin'ny rakoto fa tena mipotra amizay le rabe zay tompon'le ketriky. De nareo efa lany pile, ina tsy moa nangovo entinao miady eo, efa lany valatery le izy. Zay tiako tenena aminareo hoe manomana élection ve tsika sa manomana sélection. Zay zany ny no teko fa tsy hanao lavabe fa misaotra ny mostana nazany vaovao tamitsika de zay zany ny anton'iny requête nataona iny hanehoana amitsika hoe tsisy raha mandeha zany eo. Fa le izy moa meo proof zahay de zao hoe mena anareo proof zahay mihitsy nanomana an'lay lay requête populaire pour vous prouver hoe scénario fotsiny io. Zay gaban'le izy fa dia tsy janona ela fa raha mbola misy teny ataony mostana de omeko mostana ny teny famarana. Eny pasteur misaotra anao tam'izany fomba fijerinao zay alohana marana antsika anazy de hiteny zavatra ty fotsiny hoe alohany reo mpikaramanady ataontsika hoe mpikaramanady mpisolelaka amalatsika am'izay vidéo nataontsika, mino zahay mba manana eo am'le niveau ny zavatra nyresahanay ny amalina ro anazy fa tsy magaga mo ny iteniteny foana rehefa aveo fa tsara na mahafisinay tenenana alohana anareo miteniteny foana araky ny lalàna de ny Assemblée nationale tsy afaka analan' zany membre ny HCC zany na izany na tsy zany ary tokony zavatra telo ny tokony misy décret de constatation, ny démission volontaire ny membre, ny décès sanatria na ny abandon de poste. Zay vao misy an'izany déclenchement ny zany procédure zany. Nefa ny zava-misy am'izao de hoe en pleine contestation, misy contestation ao de iny hosoloana ny membre. Satria misy iteniteny manko eo bandeau vert, bandeau bleu, bandeau rouge, saky bandeau noir, iteny daholo ny rehetrarehetra. Satria antsika androano ny assure et certain hoe nanao attaque amin'iry zalahy. Tsy attaque anareo zany, tsisy rarahine anareo, tsisy rarahine an'izany filonareo zany. Fa ny anay ny intérêt firenena manahirana anay. Le firenena marary anaovanareo anazy. Tsy izany ny fanovana ny takin'olona rehetrarehetra.
Zay ny tiana ho tsindrina. Tsy malahelo anareo, tsy jaloux anareo mpangorokarena na mpanondrana volamena na mpangalatra ao amin'ny firenena. Tsy jaloux anareo izay. Fa marary anay ny anaovanareo firenena. Zay ny antony mampiteny anay. De mahazo miteny, mahazo mamaly daholo moa ny rehetrarehetra fa zay tsy voatery koa hoe amaly ny rehetrarehetra satria hitanay ihany ny vidéo sasany zay de somary nampiomehy ihany fa aleo natao ozy PRRM zay ndraindray ihany mampihomehy ihany ty Facebook ty atao fampomezany tena marina zany fa sady mimehy ny tokony tonga sainy. Mankasitraka atsika rehetrarehetra, mankasitraka anao paster ary finaritra atsika rehetrarehetra manaraka indray. Misaotra betsaka. Zay no lava zay no foy fa dia eto foana moa tsika raha misy vaovao dia mampilaza mialoha tahaka ny nataonay androany. Raha soatsika rehetra.